La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Amleti coupé. Manulchanao ni fampalalambavao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambavao. Bonjour. Manulchanao ni fampalalambavao. Anomboka rahampitso ny fankalazana ny fahasivy amby dimampolo taona ny fahaleovantenan'ny Senegal. Isy ihany koa ny lalona ny fametrahana ny fomba ofisialy ny filoha Macky Sall izay voafidy fandroany any an-toerana. Nasaina manokana anatrika izany i Madagasikara. Teraka fiainana ny fatran'ny hazan-dranomasina tonga teto an-drenivohitra tato anatin'ny iray volana ny fahatapahan'ny famohanany antoto taratasy mahakasika izany. Nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny Jony fa efa miverina ara-dalàna izany ankehitriny. Namoaka noty manala ny mpivarotra eo amin'ny tsenana koa Andravoahangy ny komina Antananarivo renivohitra ny farany herinandro teo. Tsy eken'ny mpivarotra hatramin'ny farany izany noho ny antony tsy mazava. Kolontsaina vahiny mahazo laka eo amin'ny samy tanora ny fetin'ny langa izay voalohan'ny volana aprily. Betsaka ireo ny laza voafitaka ho an'ireo izay tsy natadidy izany androany. Maresaka iraisam-pirenena tafatsangana omaly ny gouvernemanta vaovao ao Algérie. Olom-baovao avokoa ny 20 amin'ireo 17 ny tendrena. Ny andodin'ireo avatra. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Koly TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia hanomboka arampitso ny fankalazana ny fahasivy amby dimampolo taona ny fahaleovantenan'ny Senegal. Isy ihany koa lalonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Macky Sall izay voafidy fandroany any an-toerana. Nasaina manokana anatrika izany i Madagasikara. Fanatiny. Nasaina manokana anatrika ny fankalazana ny fahasivy amby dimampolo taona ny fahaleovantenan'ny Senegal ny filohan'ny Repoblika mivady tamin'ity taona 2024 ity. Mifanindran-dalana amin'izay ny fanatrehany fianianana ataon'ny filoha Macky Sall izay nomeny ny vahoaka fitokisana hitantana indray any Senegal. Ny faharaiky amby 30 ny volana Martsa hatramin'ny fahaefatra ny volana Aprily no faharetany izao dian'ny filoha mivady izao. Mariky ny firalahina eo amin'ny firenena roa tota ary midika ho fanomezana tombon-dana ny Madagasikara amin'ireo fankalazana roa lehibe izao ho fanasana izao. Omaly tamin'ny 4:20 minitra ariva ora tany Senegal no nikadona tany an-toerana ny filoha Andry Rajoelina mivady izay notsenainy ny filoha Macky Sall sy ny Prime Ministre Senegalais. Tonga nitsena ny filoha mivady ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta malagasy sy ireo diaspora any an-toerana. Ny tota amin'ny tafatafa tao amin'ny salon VIP taorin'izay ny fiainana teo amin'ny filoha roa tota mialohany ny azon'ny filoha Andry Rajoelina mivady ny hôtel King Fahd Palace. Ratsahivana ny filoha Macky Sall no nitondra fivoarana lehibe ho an'ny Senegal tamin'ny alalan'ny Emergence du Sénégal. Fotoana ahafahany manamafy ny fampandrosoana petrany hatr'izay izao navoafidy azy ho filohan'ny Senegal izao indray. No niezaka nataony isan'ireo firenena mivoatra indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana i Senegal ary filamatra ho an'ireo firenena hafa manodidina. Fiantombohan'ny fiara-miasa sy fifampizarana traikefa ho an'ny Madagasikara izao fitsidihana ny Senegal izao. Mifanometanana ny firenena roa tota ahafahana mametraka ny fampandrosoana maritra. Efa tara isika eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana saingy ho hita taratra izany amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy ny fifanomezan-tanana eo amin'ny firenena roa tota ahitana fanombiazana. Izany rehetra izany izay tafiditra ao anatin'ny fikatsana ny tombontsoan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ny fomba atao anarenana ny firenena indray ny nitondrain'ny agence capsule sy Koly TV FM fanadadiana tamin'ity androany ity.
taky fiarametana avy amin'ny tsirairay zany indrindra ny fiovan'ny toe-tsaina mampiona rakotoarsan araka ny hevitrao inona ny fomba hanarenana ny firenena io no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 70 taona miakatra miisa 700 tamin'ny 15 hatramin'ny 9 martsa 2022 2.5 isanjato no nametrahana fanontaniana no namaly ny amin'ny tokony ampiarana ny lalàna amin'ny zavatra rehetra 13 isanjato ny laza ny amin'ny tokony ampitomboana ny fanentanana mba hisian'ny fiovan'ny toe-tsaina malagasy ary ny 10 isanjato namaly ny amin'ny tokony anaovana jadona mba hisian'ny tahotra nanamafy amin'ny tokony hanovana ny toe-tsaina ahafana miara-mentana amin'ny fampandrosoana ny mpandinika fiarahamonina raha tiana ny anatratrarana ny tanjona amin'ny fanarenana ny firenena. Fa tsisy firenena nandroso ka tsy miara-mientana ny firenena ny olona tao aminy. C'est lui c'est le difficile adhésion populaire lui fandraisana anjara ndretra fiekeny rehetra miara-miasa ao anaty fitoniana sy fahalalana ary fahamarinana zay ny tena mitarika fandrosoana ary no fanorenana sy fampiadanana firenena. Lohahevitra hafa indray no entin'ny agence capsule miaraka amin'ny Cool TV eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ny manaraka. Hoisy lahadiniky ampidirina ao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernementa rampitso mahakasika ny famaritana ny vidin-tsoloka. Famaritana ny vidin-tsoloka vaovao izay vinavinaina amin'ny volana me ho avy izao fezoro faly. Taoriny fatratrarana ny vidin-tsoloka tena izy, taoriny ny fivoriana ny arahan'ny fanjakana tamin'ireo mpisehatra voakasika sy ny mpandraraha ara-tsoloka, tapaka ny amaritana vidin-tsoloka vaovao izay vinavinaina ho tanteraka hatramin'ny volana May ho avy izao. Rampitso araka izany no ampidirana ity famaritana vaovao ity ao anatin'ny lahajinika ny filan-kevitry ny gouvernementa ka iandrasana izay efitra tapaka ny fahefana mpanantanteraka. Araka nefa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV hatrany, teboka 3 no ahafahana mametraka ny famarinana toerany vidin-tsoloka. Isan'izany ny fametrahana ny taxe flottante, izany hoe raha toa ka miakatra ny vidin-tsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, midina ny sarany hetra. Raha toa kosa ka midina ny vidin'ny solika eto Madagasikara, miakatra ny hetra. Amin'izay fotoan'izay, voafehy ny fanjifan'ny malagasy ny solika, ny vola miditra amin'ny fanjakana kosa no miovaova. Azo atao ihany koa ny manangana orinasa izay anana ny fanjakana petrabola ka manafatra solika, saingy tsy mampiakatra loatra ny vidin-solika eo fitadiavana tombony. Ahafahana mijery ny fahasahiranany vahoaka sy mifehy ny fifaninanana eo amin'ireo mpandraraha ara-tsolika no anton'izany, hoy ny mpahay toe-karena Ramakavelo Faly. Vahaolana ahafahana manamary toerana ny vidin-solika eto amintsika ihany koa, ny firosoana amin'ny fitrandrahana solika sy ny firosoana indray amin'ny famokarana ny solika efa voahodina na ny rafinerie ka isika ihany no manao ny fitsinjarana. Vahaolana azo atao anatin'ny anton'ezaka na ny lavitrezaka manoloana ny saran'ny asa izany ary miteraka fahaleovantena ara-angovo an'ny firenena. Fanteraka fiananan'ny fatran'ny hazan-dranomasina tonga eto Andrenivohitra tato anatin'ny iray volana ny fahatapahan'ny famohanana antota taratasy mahakasika izany nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny Jona fa efa miverina ara-dalàna izany ankehitriny. Henri Flore. Manomboka amin'ny 5.7 sy rehetsarary no miakatra ny vola aloha amin'ny tahiry fanangonana ho an'ny vokatra an-dranomasina eto amintsika raha toa ka 5 sy rehetsarary izany ho an'ny vokatra an-dranomamy. Tato anatin'ny iray volana izay niena ny fahatongavan'ny trondro indrindra ny fatran'ny hazan-drano avy any amin'ny faritra miazo ny Antananarivo renivohitra. Antony ny fampiatoana ny fahazahoana ny antota taratasy fahazahoan-dalana avy amin'ny ministera ahafahana mitondra ny trondro avy any amin'ny faritra miazo ny renivohitra. Ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoana izao dia tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa azo an-dranomasina ny fahatongavan'ny trondro eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Antony izany rehetrarehetra zany dia nohon'ny tsy fisian'ny délivrance permis avy amin'ny ministera piany Jona. Taona vaovao 2019 tsika mila manova permis avokoa ny olona, permis iasana ho an'ny taona 2019. Magaga le satria hoe maninona tokoa moa no mbola andrasana ny olona anao signature, anao sonia an'ilay permis. Vokatra zay rehetrarehetra zay dia sahirana ny collecteur anay mamatsy trondro anay eto Andrenivohitra satria na zay ray alehany manao kolokolo izy eny an-dalana noho ny tsy fisiany permis 2019 na zay ray alehany tsy mampiakatra trondro izy noho ny fatahorana hoe confisquen'ny tompona ndraiky mpanjakana ny trondro miakatra avy any Mahajanga. Nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny Jona
fa efa miverina ara-dalàna ny fahazahoana ny taratasy fahazahoan-dalana mampiakatra ny vokatra avy any amin'ny faritra. Na eo aza izany, misy ny fetra amin'ny fahafahana manome ny fahazahoan-dalana izay ho an'ny faritra tsirairay avy. Efa mandeha zao ny renouvellement na collecte efa manomboka mizara permis zay. Efa nanomboka tapabolana lasa zay ary tsy hijanona io raha tsy any amin'ny farany volana avril. Ny antony nahatonga azy somary ohatran'ny totoana kely teo dia noho ny fandaminana teto anivon'ny ministère. Raha tsy vita any amin'ny farany volana avril aloha ny renouvellement, tsy afaka miditra amin'ny fangatahana vaovao zahay satria izy io rehefa vita ny statistikanay amin'ny fangatahana teo aloha dia mbola jerena isaky ny faritra isaky ny distrika mihitsy zany. Raha ohatra ka tsy azo hitrandrana tsony dia tsy afaka ny amehan'le fangatahana vaovao. Raha ny Antotanisa Voray avy ao amin'ivon'ny ministera ny Jona, taratasy fahazahoan-dalana eo amin'ny setrin'ny Jona Andranomamy, misy 1,700 no nivoaka tamin'ny taona 2020 lasa iny, raha toa ka 3,900 ny antota taratasy fahazahoan-dalana ho an'ny ranomasina. Any amin'ny faritra Boeny kosa no maro anisa amin'ireo taratasy fahazahoan-dalana ireo. Fa mandeha ny fankakevitra rehetra amin'ny fampidirana amin'ny fanabeazana arabola ao anatin'ny fandaharam-pianarana raha ny fanazavana azo. Antoka iray mampivoatra toekaren'ny firenena iray ny fahaizana mitantana ny vola. Fanadiny Michel Ranarzo. Fahaizana mitantam-bola tsy mifidina ho an'ny ankizy, ny tanora sy ny lehibe. Mbola tsy tantaratra eto Madagasikara izany raha ny fanazavana manoloana ny fivoaran'ny sehatra ara-toekarena. Antony iray tokony amidirina izany ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Tsaroanareo tsika tao anatin'ny lancement ny stratégie nationale ny inclusion financière teto Madagasikara dia nanao lahara-pahamehana fanabeazana ara-bola. Dia amin'ny maha izay hoe inclusive tsy manavaka azy zay dia jerena daholo izay sehatra rehetra tokony ahitana ny fanabeazana ara-bola. Dia anisany ny fampidirana azy ao anatin'ny programme am-pampianarana satria manomboka dia mbola kely ny ankizy dia efa tokony hoainy ny izay momba ny vola izay. Mety tsy ny fahalalana ho an'ny ohatran'ny olon-dehibe akory fa manomboka fotsiny raha tsy teny fa tsy ny hoe fahaizana mitsitsy dia fa anisany fanabeazana ara-bola izay. Amin'ireo firenena 40 mikambana eo anivon'ny SADC, mbola lavitra ny toeran'i Madagasikara amin'ny tamin'ireo firenen-kafa mpikambana eo amin'izay resaka fitantanam-bola izay. Lavitra mihitsy ilay izy satria misy antony be da be ao anatiny. Anisany ny tsy nataontsika raha hoe misy ny mpandraha ara-bola amin'izao fotoana izao tsy ny olona rehetra no afaka mandeha any. Mety misy ny tahotra, mety misy ny tsy fahalalana. Dia eo ihany koa no hoe lavitra ilay izy satria ny olona any amin'ny ny ankabeazan'ny olona mipetraka any ambanivohitra nefa ny fotodrafitrasa tsy ampy ahafahana manao an'izay. Nanomboka androany rahatra 5 andro, misy ny atrikasa hivondronana ireo mpampianatra sy ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Atrikasa andravonana ireo hevitra amin'ny fampidirana ny fanabeazana ara-bola ao anatin'ny fandaharam-pampianarana eto Madagasikara. Famorongana indray ny fakana lavanila tsy mbola matoa any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo mpangalatra misy amin'ireo tompony ihany no manatanteraka izany ny fakana lavanila tsy matoa izay manimba ny kalitao sy ny tsena. Ionona saina. Tranga efa nisy hatr'izay saingy miamahazo laka tato ato ny fiotazana ireo lavanilina mbola tsy matoa. Misy ireo tompony mihitsy no manatanteraka izany noho ny antony maro samihafa toy ny tsy fampiny ny hoenti-manana na ihany koa tahotra ireo mpangalatra. Eo ihany koa ireo olona manao fotom-pivelomana mangalatra ireo lavanilina. Ireto tranga roa ireto izay samy manimba ny kalitaon'ny lavanilina avy eto Madagasikara. Tranga iray vao tsy ela akory tao Sambava, lavanilina mbola tsy matoa no saron'ny gendarmerie izay milanja 7,7 kilao. Tratra niaraka tamin'izany ihany koa ny olona 5 tompon'antoka tamin'izany. Raha nitatitra azo teo anivon'ny gendarmerie ny volana janoary sy febroary 2022, lavanilina milanja 7,7 kilao no tratehaka izy ireo. Etsy ankilany, velo taraina ireo tantsaha mivelona amin'ity fambolena lavanilina ity ka manao ny antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena vahaolana mahomby sy maharitra amingorana ny alatra lavanilina tsy matoa.
sosikevitra aroson'ireo mpiantsehatra ny tokony andalinana ny fanadihadiana amin'ireo izay tratra ahafantarana ireo mpividy izay lavanilina mbola tsy matoa izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fiazakazaky ny fandrosoana sy ny fiantraikany izany eo anivon'ny fiarahamonina fampangana eo amin'ny fanabeazana ireo no antom-pisian'ny sekolin'ny ray aman-dreny izay sehatra iray tsy mbola be mpanao eto amintsika Fezora Valy. Eo amin'ny fiainam-piarahamonina anisan'ny miteraka voka-dratsy eo amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy ny tsy fananany ray aman-dreny fotoana ka ampianaran'ny fiarahamonina zavatra hafa ny ireo ankizy. Izay no antom-pisian'ny sekolin'ny ray aman-dreny hamelona ny banga eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Mirongatra ny aratsiana, mirongatra ny ataoko hoe fikorontanana eo anivon'ny tokantrano be dia be ny zaza tsy ampy taona no migadra fa inona mahatonga an'izay. Za tsy miteny hoe tsy mahay mitaiza ny ray aman-dreny fa misy tsy fahampiana fahalalana eo amin'ny ray aman-dreny izany. Ny ray aman-dreny indray ampianarina hitaiza ny zanany ahafahany mamokatra taranaka izany, taranaka izay andrasan'ny firenena, izany hoe taranaka vanona na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy. Mino aho fa tsisy ray aman-dreny izay tsy manana tanjona ny amin'ny zanany angamba kanefa ny fomba hitondrana ireo zaza ireo makany amin'izay tanjona izay no ilaina fahalalana. Tsy ny olon-drehetra nefa ny oliana amin'izany eto amintsika raha ny fanadihadiana natao. Ireo ray aman-dreny tojo fahasahiranana amin'ny fanabeazana ny zanany no voasarika ity endrim-panabeazana ity. Matetika aloha ny ray aman-dreny efa tonga eo amin'ilay olana. Ireo zany zareo tena mikaroka hoe ahoana satria ny zava-misy tonga amin'ilay tepoka ny ray aman-dreny tena tsy hita intsony hoe atao ahoana ilay zaza dia tena mitady olona hanampy azy mba hazava kokoa hoe hoentina makaiza ny zanany na hoe hanampy anazy hoe ahoana fomba hoentina manabe na mitaiza ny zanany ao anatin'ny tokantrano izany. Torolalana samihafa, fiofanana ara-psikolojia, fomba fifankazona eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ireo no anisan'ny resahana ao anatin'ny sekolin'ny ray aman-dreny na ny école des parents. Tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika makasika ny tsy fanajana ireo taksi be ny boky andraikitra na dia efa niakatra aza ny sarandalana. Eo ihany koa ny fitokonan'ny ireo mpivarotra ao amin'ny tsenana koa ondravoangy. Rehefa avy eo ary. Sardine maty mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Qualiténazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Amin'ilay tiako be. Mampiasa Telma dia mahazoka toa 20% amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola. Mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra izany amin'ny alalan'ny tambazotra voalohany. Miampy SMS ray isan'andro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na panjinjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. We love chocolate. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
bonjour mampatanjaka zay misotra sambasambatra bonjour nareo e efa ho bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, maman? La tempête arrive. C'est la même tempête qu'il y a des années. C'est quoi ça? Cette cassette a été enregistrée à la date d'aujourd'hui, mais en 1989. Ce garçon s'appelait Nico Lassarté. Le voisin d'en face a assassiné sa femme. Et puis il est mort renversé par une voiture. Nous sommes maintenant en mesure de vous présenter le flash. Bonjour. Si tu sors de chez toi, demain tu seras plus là. Nico, je t'en supplie, Nico, reste dans ta chambre. Tu vas te faire écraser par une voiture. Tu sais où est Gloria? C'est moi, sa maman. Tu te souviens pas de moi? Vous faites quoi chez moi? C'est ma maison. Vous plaisantez? L'orage a ouvert une brèche temporelle. C'est là que tout a changé. On est à la recherche de cette femme. Tu souffres temporairement d'amnésie globale transitoire. Je veux voir ma fille. C'est le temps qui me reste pour retrouver ma fille. Araka ny hitantsika teo iny Mirage izay indray no ronan-tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vahoaka kosa indray dia volana vitsivitsy taoriana ny fiakaran'ny sarandalana amin'ny zotra eto an-drenivohitra. Tsy voahatra atseto ny bokina andraikitra. Betsaka ny mpandeha no mitaraina sy mitaky fepetra avy amin'ireo tompona kooperativa. Faladeny miantarandriana efa. Rehefa eo ampelantanantsisy na mifahefana dia ohatr'izao ataon'ny laisan'izao ny zava-misy. Ampahany tabataba noho ny fahatezeran'ny mpandeha sy ny tsy fahafaham-pon'ny olon-tsotra izay manoloana ny fihodonana an-dalana ataon'ny mpitatitra ny fiara fitateram-bahoaka na ny bus. Toe-javatra izay matety mpitranga rehefa ariva eto amintsika. C'est des 140 et Kofimi rehefa bisy mody eny ampita-tafika feno arivo itosy fandeharana daholo makeny Ankatso. Dia bisy hitako mpihodina an-dalana aloha dia ohatra presque midina an-dalana daholo hivato ny tena enjana be. Raha miala veto zao izy dia lazay fa eo ankadimbahoaka amin'ny farany. Dia raha miala avany izy dia lazay eo fa 140 dia ohatra izay daholo na reny bisy hitanareo reny arany. Fred dimanjato foana ianao rehefa tonga anaty tomobile na hodiny resevera fanina ilay izy rehefa ary zato fotsiny. Ka ozy ilay resevera budget samy amin'ny nazy dia izay dia samy mitrandraka ao anatin'ny business. Izay mihitsy mivaly teniny ka anazy ny tomobile dia anazy ny izy ny chauffeur. Nefa misy fotoana sasy ilay izy aloha tsy mety satria izao matoa ange mandoa frais dia tokony tonga any amin'ilay tiako andehanana zay ao anatin'ny linininy iny dia nefa izay ny ataony zalahy rehefa amin'ny rivaka maika ody ry zareo ary misy fotoana ry zareo ohatra mahita be olona dia tondra niny manenjika an'ilay izay olona maromaro. Rehefa mihodina an-dalana izy dia lasa mandeha indroa zany raha tokony 5,500 ariary izy dia lasa mety fois 2 ohatra na. Zotra mampitoy Ankatso 67 hectares, ny zotra mampitoy Ivato Vasakosy, Itosy Analakely, isan'ny azona fitarainana maro ireo araka ny fanadihadiana. Tsy fanajana ny zony mpanjifa izay raha tsy ahivina ny nambaran'ny Pierre ny zony mpanjifa iray ny volana febroary teo. Le tsy mety dia manao tapa-dalana miverina tsy tonga any amin'ny tokony hijanonana tokony raha ohatra Antananarivo Vasakosy Ivato dia mijanona Mbobon sasany na eo Mbobon dia efa mihodina dia izany zany hitanay hoe tokony mba hifanaja sy anatanteraka ny zavatra ny fanarana sy contrat. Volana maro taorian'ny fiakaran'ny sarandalana mbola manjaka araka izany ny gabraraka ataon'ireo mpitatitra amin'ny zotra maro eto an-drenivohitra.
tsy mijanona amin'ny mihodina an-dalana ihany io tsy fanaran-dalana io teboka maro ao anatin'ny bokina andraikitra no tsy voahaza araky ny fitarainan'ny mpandehatra any. Fanamoaka naoty manala ny mpivarotra eo amin'ny tsenana koa Andravoahangy ny commune Antananarivo ny farany herinandro teo. Tsy kena ny mpivarotra hatramin'ny farany izany noho ny antony tsy mazava fanadiny Ivry. Mitokona manoloana ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany mpivarotra koa 270 ao amin'ny tsenana Andravoahangy. Tsy fantatra mazava ny ambadiky ny naoty navoaka ny commune Antananarivo ny 17 Martsa lasa teo, izay milaza fa ho fanadiovana ny tsena no antony fandaminana. Miantso lehibe an-tsena zay tsy mahavaka tsy mandraina tsy ao foana zay ozy tsy ao zay tamin'ny sabotsy. Miantso olona hafa ndray zay hoe ifampiresaka aminay io olona izay marianay atony eto mihitsy fa olona misoloky toerana fotsiny. Tsy délégué, tsy tsinitsinina fa association dia izy ny tena miseho hoe tena misao eto amin'ny tsena zany. Nefa nijanonana eto tamin'ny 1996 volanay nanaovanareo vavahady rehetra hitanareo manomboka arikatra aty hitanareo tsara ipavé eto juskany ambany any. Tompona andraikitr'isan'ny tokony eo anivon'ny commune ny boriboritany sy ny lehibe ny fikambanana napetraka ny mpivarotra nandritra ny fanamboarana ny tsena no tompon'antoka amin'izany ho ny mpivarotra ahofan'izy ireo amin'ny olo-kafa ny toerana aorian'izay ka antony fitakiana. Raha ny fahalalana aloha dia miaraka amina délégué vitsivitsy ato Andravoahangy izy mivarotra toerana amina million mihitsy maromaro dia amidiny amin'ny olona hafa dia ireo hitanareo misy rizo misy cash point misy épicerie mitsangana grossiste vetivety mitsangana vetivety zany toeram-pivaroka azy ireo nefa namidiny amin'ny olona hafa na solo le mpivaroka azy dia namidiny amin'ny olona hafa le toerana amina million maromaro. Mbola tsy misy fanapa-kevitra tapaka hatreto ny tompona andraikitry ny boriboritany fahatelo. Nilazany ao anatin'ny fitadiavana ny vahaolana iraisana miaraka mpivarotra izy ireo hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana. Dia izay tsy niteny azy hoe esorinareo dia esorin'lona olona tsy izay mihitsy ilay izy. Raha mijanona an'ilay toerana izy dia tsy maintsy manaraka kosa ny fepetra misy eo amin'ilay toerana izay iarahana amin'reto mpivarotra aman'arivo ny amanjato an'ireto. Izay kosa aloha ilay fepetra dia ilay fahadiovana fahalalan'ny toerana ary mba ahafahan'ny mpividy rehetrarehetra misitraka an'ilay fahadiovana zany. Anatin'ny faritry ny tsena ary manaraka ny lamina sy ny fitsipika ny mpivarotra koa eto Andravoahangy. Ankoatra ny 5 alina isaky ny metatra toradroa atao tike, 7 alina sy 3 hetsy ariary ihany koa isan-taona no alaina amin'izy ireo. Ambon'izay ny volana loha tamin'ny fanatsarana ny tsena tany Amboalohany. Takian'izy ireo arak'izany ny fanadiadiana marina momba ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany. Raha mpitso faharoa ny volana Aprily no ifarana ny feim-potoana nomena azy ireo ka ho taterina miandalana eto amin'ny koltiviny toy ny raharaha. Fanantatotosa fanadiovana faobe ny mpianatra eo anivon'ny CNFPPSH tamin'ity androany ity hetsika izay atao isaky ny 3 volana manomboka amin'izao entina hitazana ny mpianatra fa ihany koa hitsinjovana ny tontolo iainana ny tanjona raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Fanadiovana faobe fitaizana ry zava-dehibe eo amin'ny fananganana olombanina. Io no teboka lehibe antony nanatotosany teo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Niaraka tamin'ny tetika samiary nanatotosana ny fanadiovana atao anatin'ny efitra ny fanaovana fiofanana sy ny ivelany hoany. Fa manana anjara zaridaina karakaraina moa ny sampam-pifanana tsirairay sady mikarakara azy ireny ry zareo. Ny antony lehibe moa zany dia fampianarana ny zatovo izay manaraka fiofanana atao amin'ny centre amin'ny fandraisana anjara sy fandraisana andraikitra amin'ny resaka fahadiovana sy ny fanajana ny tontolo iainana. Isaky ny 3 volana manomboka eto ny anatotosana ny fanadiovana faobe takizao. Dia mandray anjara zany ny tetika samiary manampy amin'ny zareo amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ilay fanadiovana. Fanana zareo zava-dehibe ihany koa amin'ilay fiofanana ataony zany satria rehefa madio ny toerana voatra ny fiainana andavanandro rehetra, rehefa madio zany ilay toerana iofanana dia mamazoto koa izy zany miofana dia tafita ny fampianarana. Eo ihany koa ny resaka hoe fahasalamana. Rehefa salamadio ny toerana iofanana, salama tsara amin'ny fiofana dia mandeha tsara ihany koa ny fiofanana zany dia tratra ny tanjona. Ity zany inisiativa manokana andraisin'ny tetika samiary fa mifanojo ihany koa nefa ny amin'ny politikan'ny fanjakana ilay izy satria ny CNFPPSH dia ao anatin'ny
ministera miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana zany. Raha tsy haivina misy mandrina an'izato ireo mpiofana eto amin'ity ivon-toerany manampy ny olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa ary manamora ny fitadiavana asa ankilany voatoatin'ny tetika samiary. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tovolahy iray 20 taona mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo taona faha-efatra amin'ny sosiolojia no nahatratrarany mpitandro ny filaminana heroïne milanja 7.50 grama mitedi-bidy 7.70 tapitrisa ray-mbilanja. Lambarany taoriana ny fanadidina natao tamin'ny fateratany afrikanina iray ny fangalana an'io heroïne io ary amidiny iray tsy ariary ny 1 grama. Efatra amin'ny taona 4.4 no nanaovany ity asa ity. Vaovao avy any amin'ny olo tsara sitrapo nahafantaran'ny polisin'ny stup fa misy olona iray mitazona sy mivarotra heroïne eny amin'ny zaridainana Befiloha ka teny no natratrarana azy. Eo amin'ny kolotsaina vahiny kosa indray dia mahazo laka eo amin'ny samy tanora ny fetin'ny lainga izay voalohany volana aprily. Betsaka ireo laza fa voafitaka ho an'ireo tsy natadidy izay tamin'ity androany ity. Mampianaraka toarsa. Voalohany volana aprily, fotoana ankalazana ny poisson d'avril, kolotsaina vahiny mahazo lapa eto Madagasikara, indrindra eo amin'ny samy tanora. Tamin'ity androany ity, betsaka ireo niara ny lainga vokatra izany. Samy manana ny zavatra niainany sy ny fitantarany ireto sendranay, isan'izany Fabien sy Fetra. Io ny teny ty zao nefa nandainga tamiko ty efa sauteny ambony tena ina mo terasy misy tamin'ny maly any teny anaty. Dia nino anazy dia ianao sao nino any afa tsy tena hoe nino loatra io anao zao manday ampe zay le rehefa hoe nanofina monanao izy tamin'ny alina dia matiny dia ninonao ve le izy hoe marina sa hoe tsy dia fantatra nino any hoe tsy mandaigy le rika izy mandaigy akay zany. Isany voafitaka ihany koa ihantara ny fitantarany. Efa nisy nandainga tamina dia teneniko lazay mifantetavana izay lehilahy zay nefa tena tiako be mihitsy. Tena nimy be mihitsy dia avy eo izy taminao poisson d'avril angeon'iny androany. Eo amin'ny ara-tantara tafiditra tanteraka amin'ny fanovana ny calendrier izany. Ny fahasivy aogositra 2027 i Charles fahasivy izany no namadika ny taom-baovao ho voalohany volana janoary na ny fiandohan'ny volana aprily aza no nanomboka miova sy mihatsara ny toetrandro izay vanim-potoana antsoina hoe printemps. Ny voalohany volana janoary 17 no niatra izany ka nahatonga ny calendrier grégorien izay anaran'ny Papa Grégoire faha-13 nanomboka ny taona 17 ka hatramin'ny taona 17. Mifanandrify amin'ny fankalazana ny fetin'ny lainga izay ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ho tanterana amin'ity herinandro ity. Fa azo hitedena gatira maro ny aponga nentim-paharazana malagasy mahakasika izay indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity izay ny antsipir izay entin'ny Ivrichard. Rap, jazz, blues azo arainy amin'ny aponga nentim-paharazana malagasy avokoa. Azo tendrena gadokira maro ny aponga malagasy ary maro ny famoronana vaovao ahafahana mahazo feo sy gadokira mifanaraka amin'ny filana mozikaly eo amin'ny tsena iraisany pirenena. Fa tsy afaka mipetaka fotsiny amin'le taloha dia mamoramora kokoa ny toran'ny tendrena anazy satria ny aponga zany tsy voatory aponga dia do fotsiny fa misy feo misy ny ataontsika hoe mitazona rythmique dia misy afaka manao mélodie ihany koa na improvisation na anelanyelany ihany. Dia aponga maro anaka mantsy velesina amin'ny tongotra fa ty zany tanana daholo no miasa aminazy. Langrona zany ty raha hoe amin'ny ankapobeny langrona direto zany karazana tom raha roa ty zany aponga be ty. Fototry ny gadona sy ny famoronan-kira ny aponga raha ny fanehoan-kevitra azo fa iny avy amin'ny lafy valonosy araka izany no manamboatra aponga eto Madagasikara mifanaraka amin'ny filana sy ny tanjona gendreny. Misy afrikanina tonga teto amintsika dia amorono aponga aussi dia voronoko le aponga dia natao amin'ny B52 zay. Dia le B52 zany moa satria izy no mitendry azy dia tena boboary dia mamisy ohatrany le tena hoe B52 mpandefa ohatrany bomba reny mivoaka ny fotodipodiny ao anatin'ny ihany. Fa misy koa le dia 5+2 7 zany hoe misy note anankifito le izy. Anankivalo do ré mi fa sol la si afaka mira koa zany le
le bisaka am'toy amin'ny ankapobeny. Amponga malagasy karazany zava-maneno mitovy feo aminy no nampirantiana tetsy amin'ny AFT Andavamamba androany. Manana ny bika sy ny feo mampiavaka azy ireo karazana amponga manodidina ny 12 araka izao arahintsika izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafatsangana omaly ny gouvernement vaovao ao Algérie. Olombavao ny 20 amin'ireo 17 no tendrena fanandina. Natsangana omaly ny gouvernement ao Algérie izay iara-iasa amin'ny Prime Ministre Nourdine Baidou sy ny filoha Abdelaziz Bouteflika. Amin'ireo 17 no tendrena olombavao teknisianina ny 20 raha 7 ireo fanandrafitra ny gouvernement teo aloha. Raha ny fampitam-baovao nalefa ny fahitalavim-pirenena algérianina tsy isan'ireo ekipan'ny Bouteflika intsony raha tamin'ny lamamira izay nitana ny toerana Prime Ministre lefitra no sady lehibe ny diplomasia ihany koa izay nitendrena ny 12 Martsa lasa teo. Mijanona eo amin'ny toerana maha-ministra lefitra eo anivon'ny fiarovam-pirenena azy ny chef d'état-major ny général Ahmed Gaïd Salah nateo aza ny antsony amin'ny fanonganana ny filoha Bouteflika. Raha ny zava-misy mamaly amin'ny ampahany ny fitakian'ireo mpanao fitsiketsehana any an-toerana izao fanapa-kevitra no raisina izao. Andrasana kosa tretiny amin'ny hoe apiato ny hetsi-bahoaka misy any an-toerana ve sa tsy izao fananganana gouvernement vaovao any Algérie izao. Alohan'ny sarana dia avena aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Anomboka arampitso ny fankalazana fa 7 taona ny fahaleovan-tenan'i Senegal. Isy ihany koa ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Macky Sall izay voafidy fandroany any an-toerana. Nasaina manokana amin'izany moa i Madagasikara. Namoaka noty manala ny mpivarotra amin'ny tsiranako Andravoangy ny commune Antananarivo ny farany herinandro teo. Tsy ekeny ny mpivarotra hatramin'ny farany izany noho ny antony tsy mazava. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Saoranao nanaraka izany. Soava tsara tolto. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût amnas, sara loatra zamy amnas. Jutika diabet, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.